Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Saint-Tien, ni vite vous l'amène, Manul Chano, ni le JT. Le centre commercial Sandach en Boucharab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Shell Super Extra, miaraka aminao atao amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondranao lavitra kokoa. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Suivez le JT avec le nouveau format push de Tampico. Punch. Beautiful Coiffure Esthétique en Boucharab sera ravi de vous accueillir et de sublimer votre beauté. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous propose 2 volets de formation, la formation professionnelle qualifiante, la formation universitaire. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous présente Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tonga soa atao anatin'ny le JT indray tompoko lasy tompoko vavy tolorany araby itsika rehetra asaina mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany ireto avy hatrany loha teny vaovao any androany. Milaza ny mbola noho ny fihetsiketsehana ireo mpianatra amin'ny oniversite ny Mahajanga raha tsy mivaly avokoa ny fifangatahan'izy ireo. Ao anatin'ny fivoriam-ben'ny vovonany syndikan'ireo mpampianatra amin'ny alatsinainy izao no anapahan'izy ireo ny mety ofisina fitokonana na tsy. Vehivavy malagasy misa efatra nahazo fiofanana manokana momba ny famokarana angovo azo avaozina amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro no arahantsika ao anatin'izay actu izany koa tany Inde. Ao anatin'ny vaovao hafakely fandaharana iray na télé-réalité anisany nampiaiky volana ny maro tany Japon no entina amintsika ao anatin'izay hafakely izay. Ary farany andro natokana ho an'ny fitateram-bahoaka androany ary dia miompana amin'izay indrindra ny oyanao izay nentina amintsika amin'ity takariva ity. Dia ampifaliana ihany koa no hitsidihana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao sainam-panajana isika anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa Sonia Andrianirina ary dia atombontsika avy hatrany izany amin'ny vaovao nisongadina ho any androany. Mbola nitohy androany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra sasany any amin'ny oniversite ny Mahajanga. Tsy manaiky ny anokafana ilay sakana moa ireo mpianatra na dia teo azy ny fanambaran'ny filohan'ny oniversite ny Mahajanga. Isan'ny antontsina niken'izy ireo izany ny mbola fangatahana ireo fitakiana maro samihafa isan'izany tokony andoavana ny vatsim-pianarana efa bolana mitatitra amintsika ny andindinin-baovao ary sy ny mitatitra ny zava-nitranga tany Mahajanga tamin'ity androany ity ny mpanao gazety ny Drenina any Antoerana. Mbola mianjandro ny atady eo amin'ireo mpianatra sy ny mpitantana ny oniversite ny Mahajanga amin'izao fotoana izao na dia nisy ny baiko entitra napetraky ny filohan'ny oniversite ny Mahajanga omaly ny amin'ny tokony amahana tsy misy fepetra ny vavahady ny oniversite ny Mahajanga dia mbola nini nanakatona izany ireo mpianatra androany ary tsy mbola nisy ny fanesorana ireo fefitsilo izay nanakana ireo teo amin'ny vavahady ny oniversite ny Mahajanga nanambara izy ireo androany fa tsy anaiky izany fangatahan'ny filohan'ny oniversite ny Mahajanga izany raha toa ka tsy azo miaraka ny vatsim-pianarana efa bolana izay takin'izy ireo amin'izao fotoana izao miampy ny indemnité de stage an'ireo médecine. Ny zavatra takinay moako zany misy sokady zavatra eo amin'ny telo eo zany tena izy dia maro zany zavatra tsy mandeha ato fa telo zay aloha takinay zay fampitsy areo administration tsy mihaino zahay ny zavatra takinay eto indemnité de stage namoaka indemnité de stage nareo la moitié namenareo le nefa raha tamin'ny taon-dasy zany le indemnité de stage tokony fampahena amin'ny taona ty zany le raha aboakanareo zany le indemnité de stage moitié mbola tsy voaefanareo zay zany makasika an'iny dia makasika ny mpianatra victime amin'izao fotoana zany le mpianatra victime zany
tsy voakarakarana hanosiko koa nareo amin'izao fotoana le mpianatra hasina victime andre mandeha koa vonona zany nareo administration hanampy an'le olo victime ampilo le victime teo aloha dia ampiko le am'ty raha ohatra tianareo zay raha zay lasa fiainana andavanandron'ireo mpianatra ao anivon'ny universitény Mahajanga amin'izao fotoana izao ity fitokonana ity saika raha misy zavatra takina dia amin'ny alalan'ny fitokonana foana no angatahana azy raha tsy izany hoe izy ireo tsy taitra ny tompona andraikitra izay no antony nanapan'izy ireo hevitra ny amin'ity hetsika fa ho be ity ke voalohany zegny koragnanaka voalohany makasiky fomba fitondran'ny administration zay mpianatra ato aloha tsoroko mazava fa tsy mety satria nagnino makasiky bourse asiava koragna voalohany ay ma olo niantrairy tamoa de janvier ke jusqu'à jo équipement plus 2 mois azo rehefa mikokoronty hely amizegny afody vava amin'ny bourse mois zegny zay kory tsy zazakely eto fa mba ataova zegny le raha tokony ilamina ara eto anareo mivolagna hoe fa isan'andro misy mpianatra ato andeha ny vitsivitsy ataoko fa caméranareo ty magnatrika za eto fa mahavaly zay fa za tsy amaly zegny karakory magnarakaraka zegny amizay anareo miteny hoe bourse nefa vera fa anareo tsy tokony grève amin'ny bourse zay tsy tokony zay raha grèvenareo mpianatra raha ohatra koa fa nisy lalagna hoe nagnambara fa efa tsisy bourse amin'ny mpianatra université magnera Madagasikara logique zay tsy tokony grève bourse zay ary raha ohatra koa volanareo administration zay nitakinay volanareo amposinareo zay nitakina eto azafady indrindra zahay koa d'accord aminareo zay tsy tokony hitaky bourse fa kanefa zay tsy volanareo nitakina eto fa vola tokony ho anay zegny ataoko angambany mavaly zegny magnarakaraka zegny anareo miteny hoe fa misy mpianatra hononoko ampiakariny codis za aloha miangava aminareo raha ohatra koa tsy sosiko le problème tadiavinareo aza atao aloha raha zegny satria ny fahitako izy anosy problème anareo zegny satria zay eto zegny tsy mitaky le raha tsy tokony ho azonay fa le raha marigny aloha nojorianay eto fa atsika aloha aza amin'ny tariky problème hafahafa zegny tsy endriky ny hitako edy raha mikasiky mpianatra isony codis fa raha nareo ndraiky fa maritra dia afaka ataonareo izy efa nosokafan'ny filohan'ny universitény Mahajanga hatramin'ny maraina teo ny franchise universitaire afahana miditra ao amin'izany campus izany saingy mbola tsy niditra tao an-toerana aloha hatreto ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny andravana izany fefy napetraka ireo mpianatra izany miandra ny faindren'ny mpianatra ny filohan'ny universitény Mahajanga raha toa ka tsy misy ny fahatsapahanteny dia mety hiditra ankeriny ao ihany ireo mpitandro ny filaminana andamondrara sy hitandro ny fandriam-pahalemana ary ampiodina ny fampianarana amin'izay ireo tompona ndraikitry ny universitény Mahajanga fandroany any dia nisy ny fivoriana nataon'ireo mpitantana teo anivon'ny universitény Mahajanga ka nandefasin'ireo taratasy ahafahana manokatra sy manala ny franchise universitaire te amin'ny cité universitaire teny Ambondrona tany Mahajanga izany tetsankilany dia namaly ny resaka nataony mpanao gazety amin'ny androany ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sady nalahelo no tesitra ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa raha nantany ny mpanao gazety tolakandro makasika ity trangana fitokonana izay ataon'ireo mpianatry ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana ity mitatitra ny vaovao makasika izay Andrelaina Andriamasy Misa Razafinjatovo hentitra sy tao anatin'ny hakivina no namaliany ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny fanontaniany mpanao gazety makasika ny fitokonana ataon'ireo mpianatra sasany any université Mahajanga notsory ny professeur Soazana Nera Monique fa namezaka mafy aza ministera dia mahavariana azy ny mbola mahita sy mahare ireo mpianatra tsy mety afapo ka menomenona amin'ny vatsom-pianarana sy indemnité de stage bourse ray volana ny tonga dia takiny zareo hoe bourse 2 volana ny tsy maintsy omena dia zay dia efa hanakanana ny ninona moa zany anaovana barrage ny université Mahajanga université Mahajanga io zay ohatra ataony zareo kiloka tsika momba tandalana misy lalàna ny université misy lalàna ministère tsy dia naiky an'izany isan'andro eo dia hoe zay no atao raharaha eto fa jereo zao ny mpianatra manao sport zao mianatra ny sasany fa université Mahajanga nandoritra any ny mpianatra dia manao ny ministère efa amboarina mahafinaritra be io université Mahajanga io dia io afaka kelikely mba mangingina kelikely dia ao indray ry fa izy moa manana ny président izy manana ny rafitra ny zareo ary misy texte koa moa feny université sy ny ministère ka dia hitantsika eo
nomari ny ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa fa misy tompon'andraikitra ambony ny université Mahajanga toy ireo université maro hafa manerana nosy ka miandry ny tatitra avy any an-toerana izy sy ministera iadidiny. Etsy ankilany dia nasy ministra Rasozanera Monika resaka ihany koa ny mikasika ilay fandarana asa fanenjehana sy fanafoanana ireo université tsy miankina misandoka manana habilitation avy amin'ny ministera. Paramédico moa no malaza hoe any anelakelatrano any nefa tsy manaraka le fenitra zay takina aminy ary ministère ny enseignement supérieur sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny ministère ny fahasalamam-bahoaka koa no mijery an'izany raha paramédico no jerena ka reny zany dia misy hoe ny tokony izy na paramédico izy na tsy paramédico fa hoe mampianatra misehatra ambaratonga ambony dia tokony azo ny habilitation averiko foana zay satria tsy mampanina mamerina an'izay habilitation zany ary ministère ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa irery ihany manome an'izay habilitation zay arakaraky ny masotsivana izay angatahana amin'izy ireo. Dingana ihany izany ho an'ny fanatsarana ny tolotry ny fampianarana ambony ho an'ny taranaka fa mbola isy dingana hafa toy ny fanaovana fanadinana iraisana ho an'ireo mpianatra ho mpanampy mpitsabo sy infirmiera manerana nosy. Izay ny mahakasika ny vaovao alahuna amin'ity takariva ity 5 minitra vitsy ao anatin'ny reto dokam-barotra vitsivitsy reto isika miverina eto indray aorian'izay. Ça y est, t'es blasé, les vacances c'est terminé. Mais t'as pas le choix, t'es obligé d'y retourner. Va falloir que tu bosses jusqu'au prochain été, malgré que tu sois saoulé. Misaotrana tompoko manaraka tranon'le JT hotoizantsika anatin'ny vaovao ny fampianarana indray. Anatanteraka fivorimbe ny vovonan'ireo sindika misehatra ao anatin'ny fanabeazam-pirenena amin'ny herinandro ampany vitsy tamin'ny fangatahan'izy ireo mantsy no nambara fa novalian'ny fanjakana hatreto notsindrin'ireo sindika ny mpampianatra ary androany ny tambokarama sy ny fanafoanana ny fifanarahana arakasa misokatra trany amin'ny fampiresahana kosa nefa ny ministera raha nambara ny tale jeneraly ny fanabeazana fototra izay nitafa tamin'ny rindra tahiry sy kasambola manana androany. Raha isanjato ny fangatana nataon'ireo sindika mivondrona ao amin'ny vovonany ao niveau ministera fanabeazam-pirenena ihany no mbola zombaliny raha nambarany Saim-Pamanosy ireo amin'ireo sindika 13 ao anatiny. Hatreto mantsy ankoatra ny fandraisan'ireo mpampianatra FRAM mbola tsy nahafapo azy ireo kosa ny nomination sur titre na ny fanendrena araky ny marapahaizana eo ihany koa ireo karazana tambikarama efatra no takin'izy ireo. Misy ny ho an'ireo sortant sy ireo FP nangatahana ny nomination sur titre fampiakarana catégorie. Misy ihany koa ny fanafoanana contrat ho an'ny mpampianatra FRAM ho an'ireo contractuel zany. Nisy ihany koa ny indemnité maromaro izay nangatahana misy anankefatra izy ireo. Ny apahan'ny valy raha ny fampiresaka mahakasika ny indemnité tsy mahafapo anay fa dia andray fanapahan-kevitra zahay. Ny an'ny sortant sy ireo FP apahany ihany koa mahakasika ny fangatahana ny nomination sur titre sy sortant ny UNS reny zany no anisan'ny apahany voavaly ary mbola tsy tanteraka ankehitriny fa andalam-panatanterahana anazy fa ho an'ny saramba iraisana zany ho an'ny rehetrarehetra saramba be ny mpampianatra mahakasika ny indemnité mahakasika ny fanafoanana contrat eo zany tsisy fanapahan-kevitra fa dia mifampienahena teo zany nahatonga fanapahan-kevitra hoe mirosika. Azony izy ireo tanteraka ny fanaovana fitakiana mahasindika azy hoy ny tale jeneraly ny fanabeazana fototra na izany aza nefa vona ifampidinika amin'izy ireo hatrany ministera na dia efa misy azany ezaka maro natao ankoatra io tsy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany no enkina ny fangatahany ireo vovonan'ny sindika. Fa tsy misy fanabeazam-pirenena ihany nge no miantefany fa ministera maromaro sy ny fanjakana areo koa ny assemblée nationale sy ny any amin'ny sénat izay antefana zany ka io tsy vita androany io narapitso fa zay ezaka sénatao aloha dia tsy maintsy rahana foana mifadinika fa ny olana jovany io sy rapitso fa tsy maintsy toizana foana amin'ny eo ambonin'ny latabatra dia
dia miara miresaka dia miara mijery izay tetika rehetra zany anaovana izany rehetra izany. Efa nisy ny taratasy fanamafisana ny fangatahana nosoniavin'ireo vovonana ahitana ny sindika 340 amin'ny alatsinainy sy talata izao izy ireo no anatanteraka ny fivoriam-be izay andraisana fanapahan-kevitra amin'ny mety hodingana manaraka no izana ny fitakiana. Lafim-baovao hafa kosa indray ho fampitoviana lenta ny oenti-mampiasa sy anatanterahana ireo tetikasa sy drafa mpandrosoana eny anivony ireo fohy be mpandrindrana sy ireo solotenan'ny ministera mpahazo tombotsoa dia nisy ny atrikasa niarahan'izy ireo izay notariany lehiben'ny fiara-miasa eo anivony délégation-ny vondrona européana Ramatoa Sophie Van Everbeek omaly teny anivony ministera ny vola sy ny teti-bola. Sehatra telo no voalaza fa iompanan'ireo fanampiana avy amin'ny vondrona européana ao anatin'ny taille européana ao any fampandrosoana andiam faraika amby folo na ny 11e fed izay mitotaly 7 sy 500 tapitrisa euro dia ny fitantanana sy tosika ho an'ny politika ankapobeny ny fotodrafitrasa ary ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Tokony aharaka sy anaraka izany ireo fohibe mpandrindrana sy tompon'andraikitra eny anivon'ireo ministera. Tsy ivona fa efa narotsaka tao anatin'ny fanampiana ara-bola européana ho an'ny taona 4 sy 2022 ny ampahany tamin'ity 11e fed ity izay nahitana ampahany mitetina 9 sy 10 alina sy rahetsy euro ho an'ireo fotodrafitrasa lehibe. Firenena misa 9 avy any Afrika antsinanana sy Afrika andrefana ary ranomasimbe indiana ka isan'izany Madagasikara no afaka mahazo ireo fanampina ara-bola amin'ny alalan'ireo fandarana isam-paritra. Fa ho fahazahoana izany dia tsy maintsy mametra ny filany anatiny sy ivelany toan'ireo fikambanam-pirenena maro toy ny COI, SADC ary COMESA isika. Manazava momba izany indrindra ny talejenali ny teti-bola. Fivoriana izay santatra ihany ary fanomboana ihany mampafantatra ny andraikitra sahan'ny tsirairay avy. Inona no andraikitra sahan'ny européenne manoloana ny famatsim-bolany izay mitentina 518 millions amin'ny 11e fête manahoana ny firafitry ny structure organigramme au niveau Union européenne. Inona no asany tsirairay avy dia tahak'izay koa BAON izay bureau d'appui amin'ny ordre international. L'ordre international moa dia ny ministre ny teti-bola sy ny vola no solitenan'ny gouvernement malagasy mahakasika ny gestion ny aide ny Union européenne iray manontolo na au niveau national na au niveau régional. Ka dia nampafantatra ihany koa zany teto inona moa zany no andraikitra zany ordre international zany à travers ny bureau d'appui à l'ordre international dia nampafantatra ihany koa teto hoe inona no andraikitra le point focal izay misy titulaire suppléant any amin'ireo ministère sectoriel izay mibénéficie ny aide Union européenne. Fapejy ny vaovao hafa kosa fiomanantsika sahady ho fiatrena ny loza voajanahary. Folo hatramin'ny 5 isanjato ireo fanavaozana fotodrafitrasa ilaina ho amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary no efa tanteraka amin'izao fotoana izao. Tanjon'ny CPGU ny itoizany fifandraisana eo amin'ny samponana eo azany loza mitranga amin'ny mahafirenena mbola marefo an'ny Madagasikara hatreto dia ny banky iraisam-pirenena no mpamatsy vola voalohany amin'ity tetikasa ity. Mitatitra amintsika ny antsiprim-baovao Rina Andriamalala eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Mbola marefo i Madagasikara amin'ny fandalovan'ireo loza voajanahary. Ilaina manoloana izany ny fanamafisana ireo fotodrafitrasa iandrasana ny loza. Zava-dehibe ihany koa ny fananana fitaovana mifanaraka mitranga ary ampitohizana ny fifandraisana eo amin'ny samponina. Raha manaraka ny fenitra izay napetraka sy ireo torolalana ary indrindra ireo torohevitra izay nipetraka ny fotodrafitrasa izay naorina dia mino zay fa maty aty tsara ary ty indray mitoraka ity zao dia anisan'ny nampidirina ao anatiny ray ataontsika hoe erocode izay annexe amin'io document io ary misy ny andinindininy sy ny pitsopisony rehetrarehetra izay tokony hoarahana. Amin'izao fotoana izao 10 hatramin'ny 12 isanjato ny fanatsarana eo amin'ny fitaovana no efa tafapetraka. Ireo fotodrafitrasa mitarika herinaratra no tena nasiam-panavaozana tamin'izany ary isan'ny mpamatsy vola tamin'izany ny banky iraisam-pirenena. Zakatsika ve manova an'le norme satria inona ny mety ataontsika satria tsy tonga dia hovaina tanteraka io fa tsy maintsy misy foana amin'ny période de transition raha zany dia tapaka foana ihany koa ny jerotsika raha ohatra hoe dia asoro daholo ary dia solo vaovao sarotra amintsika zany fa tsy maintsy hoe asa 5-10 ans vao mety ho tonga amin'izay fino tanteraka angamizay.
marina fa mbola itoy ireo fanatsarana ny foto-drafitrasa ary miandry ny fandaniana avy amin'ny filakevitry ny governemanta vao tena ampiarina ireo paikady vaovao ho amin'ny fandraisana sy fiomanana amin'ireo loza voajanahary ireo. Feo amin'ny tontolon'ny trangam-piarahamonina kosa dia androany no niakatra fampanoavana indray ny filohan'ny afary malagasy. Araka ny fantatra nefa dia andrasana amin'ny faefatra ny volana oktobra ho avy izao indray ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha hitazomana ny rahafanomezantsoa Jean Nirina izay filohan'ny afary malagasy. Mbola misy raharaha telo hafa hitazomana azy ihany koa saingy ho tsaraina amin'ny fahavalo ambin'ny folon'ny volana oktobra ho avy izao. Fa mbola hijanona eny Anosy Antrano isika atao amin'ny efitrano voalohany kosa no notsaraina ny raharaha hitazomana olona miisa efatra nambaran'ny polisy fa tafiditra amin'ny fanendahana. Mariana fa nitsoaka tao amin'ny trano ny solombavambahoaka nina izy ireo ka nenjehana tamin'ny fatratrarana Ambodiombo na flagrant délit. Olona telo no nahazo fahafahana vonjimaiky ary mbola voatazona any kosa ny zandrin'ilay solombavambahoaka miandry ny didy amin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao araka izany tsy rairay. Izay no mahakasika an'iny fa amin'ny fiarah-miasantsika amin'ny any ivelany kosa izay entina hanampinana ny vahoaka malagasy. Fantatra tokoa izao fa vehivavy miisa efatra no nahazo fiofanana mahakasika ny fampiasana angovo amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro tany Inde. Aorian'izay fiofanana izay moa dia isy araka izany ny fampiarana izay traikefa azon'izy ireo tany amin'ireo faritra tsirairay avy izay niavian'izy efatra amin'ny rahavavy ireto. Mamintina amintsika ny vaovao miaro sorojy ravaka sy Zo Randriatsalama. Anisan'ireo vehivavy malagasy miisa efatra nandeha tany Inde nanaraka fiofanana momba ny famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro i Soavinera sy Galozandry. Tsy voatery hoe mahay mamaky teny sy manoratra izy ireo, saingy fenitra notakiana tamin'ny masosivana fifantenana kosa ny hoe vehivavy eo anelanelany 5 hatramin'ny 10 taona ary mipetraka amina tanàna amin'ny tokamonina no ny tsy fisian'ny herinaratra. Tanànanay tsisy jiro ary ny zaza mianatra amin'izay mijaly be satria resaka petrôly izay ny iasagna. Mboa mengitra dahalo izay ny hiditra amin'ny tanànanay, izy koa ny mazava ny tanàna. Isan-kerinandro mivanga petrôly fô satria na petrôly tsy raha azo amin'ny litra noho ny tanàna mbola ambany volo. Taorian'ny fiofanana nandritra ny enim-bolana ny antoan'ny governemanta indiana azy ireo izarany fahaiza-manaony any amin'ny faritra ny aviany avy izy efatra amin'ny rahavavy ka manodidina ny 200 eo izao ny tokantrano fantatra fa ahazo tombontsoa any Andranomilolo faritra Isava. Mazava ho azy fa isy ny komitin-jiro isana ny fitantanana ny tetikasa mba hampaharitra ny herinaratra isaky ny tanàna. Misy fitaovana ho tonga any, fitaovana madinidinika fa tsy hoe tonga dia io les régulateurs, io les lanternes fa atao hoe diode, condensateur, plaque kely sy ny sisa. Dia zavatra voalohany ataon'ny vehivavy aloha zany mamaty jiro amin'ilay trano jiro. Raha ohatra hoe ampiditra jiro dia tsy maintsy mandoa cotisation. Raha ohatra hoe nenazy zany les lanternes solaires antiny dia iny amin'ny 3000 ariary isam-bolana eo. Raha ohatra hoe le fitaovana apetraka ao trano dia misy jiro efatra dia io amin'ny 6000 ariary eo. Dia raha ohatra hoe le fitambarana dia amin'ny 10000 ariary eo. Mifameno amin'ny NPE na ny politika vaovao momba ny angovo izay nekeny Madagasikara ho ampiarana hatramin'ny volana Novambra 2024 ity tetikasa ity. Mbola misy 7 faingo fitapitriseo raha teo ny olona fantatra fa tsy mahazo herinaratra eto amintsika. Raha amin'izao fotoana izao 500 ny mponina any ambanivohitra no mahazo ny jiro dia 200 amin'ny ankapobeny mahazo eran'i Madagasikara dia ezahana zany amin'ny taona 340 mba ho 700 ny malagasy mahazo an'izay angovo moderna. Tsy mijanona hatreo ny tetikasa mbola fanambapetraka ny ananganana ivitoeram-piofanana momba ny famokarana angovo azo avy amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro amin'ny taona 2024. 770 ny vehivavy kendrena azo tombontsoa amin'izany. 3 alina sy 9 kosa ny fitaovana ahafahana mamokatra angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ka saina ho aparitaka isaky ny tokantrano.
rehefa avy any Inde ireny vehivavy malagasy efatra ireny mazava azy dia hitondra zava-bitany amin'ny tanànany. Isika kosa mpitan-dranomasina anaraka vaovao avy any ivelany. Mbola tsy tapitra akory ny fempotona fampitsarana ny adina ny cessez-le-feu ao Syrie dia nitrangana asa fampirorona sady indray tao Alep tamin'ity androany ity. Camion mpitatitra fanampiana miisa 1.3 no olona sibra tamin'izany ary natratra 12 kosa ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny Croissant Rouge na Monieny. Fanadiadina. Ao Syrie, tapitra hatreo ny fampitsarana ady izay napetraky ny Amerikanina sy ry zareo Rosianina ny 12 septambra lasa teo. Tany Alep no nanafika fiara-camion miisa 1.3 mitondra fanampiana ho an'olona mahery ny 7 izay monina ao Syrie ireo vondrona Pampiororo. Tamin'izany fanafiana izany 12 ireo mpiasan'ny Croissant Rouge na Monieny ary 12 tamin'ireo camion no naboakan'izy ireo tamin'ny alalana fanafiana anabakabaka. Nanambara moa ny mpitantana ny fanampiana ataon'ny firenen'ny Kiambana Andriamatoa Stéphane Briand fa matahotra amin'ny fihetsika ataon'ireo vondrona Pampiororo ao Syrie. Mariana fa tao anatin'ity herinandro nampitsarana ny ady tao Syrie ity tena andika izany ary nanohy hatramin'ny asa ratsiny efa ny 300 ny vondrona Pampiororo. Ao Grèce kosa indray dia levon'ny afo ny toerana fandraisana ireo mpifindra monina ao an-toerana araka ny fantatra dia fanahiniana nodorana mihitsy ity toerana izay nandraisana ireo mpitsopinenana ity hatreto dia misy 5 ireo olona voaroa tompon'antoka tamin'ny fahamaizana. Ravan'ny afo ny toerana izay nametrahany fanjakana Grika ireo mpifindra monina sy mpitsopinenana ao Moria, kilometatra vitsivitsy miala ny faridranomasiny Turkia. Araka ny fanazavana dia fananina nodorana ity toerana ity izay misy ireo mpifindra monina miisa 5,905. Toerana izay mariana fa voahomana nandraisan'olona 503 monja nefa. Tany amin'ny fivoriam-ben'ny firenena Kiambana kosa dia nanambara ny Praiministra Grika fa tokony hijerena vahaolana maharitra sady mahomby izao fifindra-monina maneran-tany izao fa raha isika fikambanana iraisam-pirenena no miraviravin-tanana dia isika ihany no ivotoeran'izany na amin'ny lafiny sosialy izany na amin'ny lafiny politika sy ao Grèce ihany fa n'aiza n'aiza mihitsy. Nous en ressentirons les répercussions sociales et politiques, pas seulement en Grèce, mais n'importe où. Not only in Greece. Nandritra izao fivoriana tampony firenena Kiambana momba ny fifindra-monina izao dia niantso ny sekretera jeneraly ny firenena Kiambana Andriamatoa Ban Ki-moon niantso ireo mpitondra miisa 370 izay tonga nanatrika ny fivoriana mba hanao ezaka hiadiana amin'ny fanavakavahana vahiny na ny xénophobie. Dia ireny maresaka iraisam-pirenena ireny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany anaraka dokam-barotra amin'ny verina eto indray Andry Lalaina sy Francis Turbo miaraka amin'ireo zanam-pandarana maro samihafa. Ny tena kosa mametraka ny veloma amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mairena minitra amin'ny 7 ora alina eto amintsika tonga soa mitapany faharoa indray tonga soa enao Francis. Misaotra indrindra misaotranao ary faly miarabanao ihany koa miaraba ny Andry Lalaina miaraba ny namako rehetra mpiara-miasa dia miaraba nareo namako rehetra mpijery ihany koa. Salama tompoko. Mahazatra antsika rehefa tapany faharoa amin'ny logité toy izao ny miteniteny foana. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Nao zany tokony tena mitenitenena foana aro. Iteniteny angamba ny teny ho teneniko voalohany zay tsy foana aloha zany fa hiteny aminareo fa dia fialatsiny ataoko aloha fa tsy nahatondra sary tamin'ny tendra mitoraka ty aloha na dia nisy ny toerana nandehanana mazava ho azy nisy ny toerana izay nandalovana dia nitao ambositra izany tamin'ny farany herinandro teo na izany tsy zany aza nandalovana hoe satria mbola nisy zavatra novojera ihany koa tetỳ Antananarivo ihany koa tao aorianan'izay nisy fankalazana anniversaire-n'olona anankiray izay natrehany tena izay akoatra ny mahafety azy dia nisy ny resaka anjorony tsy dia olona marobe zahay mitao fa olona vitsy le olona nasaina mihitsy zany teo latsaky ny 50 mihoatra ny 20 teo nisanay tao anatin'io fety io izay azo lazaina fa fetifety mpianakaviana ihany le izy
ary dia nivoana hevitra maro izay hevitra hoentina hanatsarana ny fiainantsika eto Madagasikara mba tsy ilazako hoe resaka politika ilay izy moa zany satria tafiditra ao anatin'izany resaka fanatsarana ny fiainantsika eto Madagasikara zany eny ny lafiny hoe politika sosialy toe-karena na ny ara-panatanjahantena aza vao resaka atao indrindraindrindra fa ny lafiny amin'ny fivavahana izay mampimenomenina antsika rehetrarehetra mihitsy amin'izao fotoana izao tafiditra eo ihany koa ny lafiny ara-kolotsaina moa satria ny resaka momba ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara ihany koa izay tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany fa ny tany ambositra aloha no entiko voalohany eto resahako fotsiny moa zany mazava ho azy satria tsy dia misy sary loatra entina andravana zany nisy ny projet RMO izay mety ametra-panotonena reo iny zany projet RMO izany MO mihitsy ilay izy Moyen Ouest zay amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe projet jeune entreprise rurale du Moyen Ouest projet RMO na tetikasa ho fampandrosoana amin'ny lafiny ambanivohitra ao amin'ny tapany andrefany Madagasikara ao ary dia tafiditra ao anatin'io ny région na faritra anankiroa dia ny faritry Bongolava sy ny faritry Amoron'ny Manie fa ny faritry Bongolava indrindrindra mahazo an'iny Tsoromandidy sy ny namany an'iny zany ilay izy fa nale anay tamin'ny zoma teo dia ny tao Mbositra ny faritra Andrefana ka ny faritra Andrefana ny Amoron'ny Manie zany dia ho an'ireo zay tsy mahalala zay ialako tsiny fa tsy tany moa zahay satria tao Mbositra ilay izy natao dia any Amboropotsy any Mandrosonoro any Mangataboangy ireo distrika telo ireo no tena nanaovana tsiny moa zany commune telo ireo ao anatin'ny distrikany Ambatofinandrana no hanaovana an'izany tetikasa zany fa matsimbola ny BAD izy io na ny banque africaine ho an'ny fampandrosoana izay rehefa natao ny kabaribary nataon'ireo olo manakaja zay tonga tao moa zany tao ny nitarika an'izany ireo ministre isan-karazany sy ny lehiben'ny gouvernemanta ny kabaribary ny lehiben'ny gouvernemanta zay mitsamboamboatra ihany koa ohatra ny afolopirenena rehefa mikabary koa izy ary na ny fiteniny aza dia ohatra ny tena enonao fotsiny hoe misy accent tsy mihety ohatra ny avy any avaratra ihany le izy kely fa dia ny fomba firesany sy ny fomba fikabariny dia mitovy amin'ny afolopirenena ihany rehefa miresaka izy fa ny zavatra songadina atao anatin'le izy za zany mba nieritreritra hoe mba io ny songadina momba ny fampandrosoana eny ambanivohitra mazava ho azy satria misy any ho any 100 miliara ariary any ho any eny ny vola ho ampiasaina amin'ny resaka io zay hiatsona ny besiky maro ndana mba mamokatra satria za moa efa mba merimberina foana miteny hoe tsy misy fampandrosoana vanina mihitsy era zao tontolo zao raha tsy ny kibo no voky zany hoe mandana mamboly fambolena sy ny fiopiny ireo ihany ny zavatra miditra mivavany olombelona zay ihany no mahavoky zay ihany no mahavelona ary zay ihany no mampandroso ny ankoatran'izay ny lalana ny teknôlôzia ny mécanisme ny resaka bureautique sy ny namany informatique zany zavatra rehetrarehetra zany dia manginy amin'ny ilany fotsiny fa tsy dia zay loatra no songadinany ilay kabariny nga premier ministre fa ny jirama tompoko maivoka mihitsy ny jirama nanaovany azy sorako mihitsy andreo mato premier ministre nanao an'iny kabary iny satria hoy izy hoe fantatra amin'izao fotoana izao fa kay tena misy mihinana ny zavatra tsy tokony hoaniny mpiasan'ny jirama tsy mpiasan'ny jirama ny tompotompony andraikitra ambony amin'ny fitantanana an'io angovo eto amintsika io ataovy mihitsy premier ministre ho hitanay zany fa zay efa leon'ity délestage ty zay hovaovainareo ny fomba fiteny azy indraindray délestage indraindray coupure indraindray iny ny fantatray tapaka ny jiro eny aminay isaky ny ariva eny andorany fotsy eny zany tsy fatako ny any aminareo any aloha fa zay dia mikaikaika mihitsy nefa ny mpianatra zao efa hiditra hianatra eo ihany koa moa ny resaka momba ny zay nalaza be omaly teto Antananarivo teto indrindrindra teto Antananarivo efa niresahanareo teto ihany izy tamin'le JT omaly ariva ny zandary tamin'ny RN7 zay tifitr'olona fa resaka re zany ka resaka re zany mandeha zany dia zay mbola hitenenako ihany fa ny zandary tompoko sy ny polisy dia mampametra-panontaniana anay mpandeha sy ny mpamily any indrindrindra fa amin'iny RN7 iny hoe nahoana no misy an'io ATT io eo anivon'ny fasan'ny karana dikany ATT tompony fitaterana tompony andraikitra manara-maso ny tomobila zay mivoaka eo hoe ara-dalàna ve ny taratasy ny fiara ara-dalàna ve ny fiara hoe tsy avy loatra ve ohatra anankiray zany ny entanao ambonin'ny fiaranao ao satria 20 centimetatra ny tokony refiny ny entanao ambonin'ny fiara io kanefa dia mbola misy fisavana n'izany taratasy ny fiara zany foana
toerany lalana makany avy eo Antananarivo avy eto Antananarivo ka hatrany Toliarana RN7 avy eto Antananarivo ka hatrany Vangaindrano any avy eto Antananarivo ka hatrany Morondava any avy eto Antananarivo ka hatrany Am'izay farany atsimo any misy fisavana foana ny andalana eny nahoana reny mbola savaina ihany ray sa ve tsy matoky ny ATT zay nanome ny fahafahana mandeha teo anivon'ny fasankarana ve ny eny andalana eny mba tokony zavatra hafa no savainy zandary sy ny polisy eny andalana eny fa tsy ireo papier sy io fiara io itsony dika zany fa misy zavatra tsy manjary ao misy zavatra tsy mety amin'ny fiaraha-miasan'ireo rehetrarehetra ireo ankoatran'izany ihany koa ny vaovao songadina teo dia ny ady any Syria izay tena mbola iverenako ihany am'ilay zavatra efa voateniko hatramin'izay hoe itsika eto ambonin'ity tany ity dia mbola marionnette na saribakolindry Amerikanina sy Rosianina sy Frantsay sy ny Anglisy sy ireo firenena matanjaka any ivelany ihany satria ny ady any Syria zao dia ohatra mampametra-panontaniana dia ny Amerikanina sy ny Rusy ve no ifanaraka amin'ny hoe atsara aloha ny pobasy atsara aloha ny fifanafiany nohon'izay zao misy nidaroka zao ny Amerikana no nidaroka indray dia miala tsiny fotsiny nataon'ny Amerikana miala tsiny fa diso zay satria na voatifitra tsy nalasaka bomba tsy na am'ireny le miaramila Syriany reny zay ka dia 70 moa no maty tamin'iny fa dia lana tsiny zavatra ohatr' zany angamba tompoko ohatry ny eritreretin'ny zareo hoe kilalaon-jaza fa hoy aho hoe aleotsika hijanona amin'ny mahamalagasy atsika foana hoelavela re Madagasikara tsy mandoaly fiteniza moa zany tsika ny atokatrano tsara zany fiteny zany ngamindra fa zokizokiny ny teorina moa mianara tsara dia matadidy azy ny zay ny anisan'ny kabary tsy reven'ny tany Fianarantsoa mihitsy zay hoe tsy mandoalika fa mitraka mandraka zay satria rehefa miteny zay hoela velona ne Madagasikara tsy mandoalika fa mitraka hoela velona ne Madagasikara mitraka tena hoana ro andriamatoa président ngay tena ataonao hoela velona mitraka dia mba ngay dia mba te hinana hena matavy fa dia hoela velona ne Madagasikara mitraka dia traka ihany laoka na isanandro dia traka ihany agnana manko ny dikany hoe traka ho an'izay malala tompo idirantsika avy hatrany ao anatin'ny toy ny fandaharana dia ny insolite izao fandaharana kilalao iray na télé-réalité tany Japon izay isany nampiaiky volana maro no entsika ao amin'ity takariva ty atao anaty insolite eo amin'ny dikateny Sonia Andrinirina. Tsusunuden Pashonen Japon. No anaran'ity fandaharana japonais iray izay noheveriny ireo 17 nanolotena andray anjara amin'izany fa ho isan'ny fandaharana miavaka indrindra maneran-tany. Iray amin'izy ireo ihany anefa no afaka andray anjara ka rehefa natao ny fisariana dia nazoby no voafidy. Avy hatrany dia nentina tao anaty efitra mihidy izy ary tao vao nazavaina azy fa mila manangona vola iray tapitrisa yen na iray alina dolara amin'ny alalan'ny kilalao anaty magaziny izy raha te ho tava avokato ary ireo kilalao ireo ihany no ahafahany mahazo rano sy sakafo. Ho fanampiny dia nasain'ireo mpikarakara ny lalao niboridana tanteraka izy ary tsy fantany fa efa mijery asady ny vahoaka japonais. Et voilà Nazubi seul, enfermé et tout nu, qui passe ses journées à participer à des concours pour espérer gagner de quoi manger ou de quoi s'habiller. Les jours passent. Nefa izy fa manantena ny olasa olo malaza rehefa tava avokato saingy tsy fantany dia efa olona mahery ny 17 tapitrisa no manaraka ny fiainany isanandro. Une véritable superstar au Japon. Tao anatiny herintaona vao nahangona ilay voly Nazubi ary efa nisy fotoana aza saika nahalasa adala azy mihitsy. Nazubi saute de joie, les téléspectateurs sautent de joie pour lui. Et quand il est triste parce qu'il n'a pas à manger, les téléspectateurs sont tristes pour lui. Et tout tsy nijanona hatreo anefa ireo mpikarakara fa nofatoranizy ireo indray ny masony ary nalefan'izy ireo tany Korea Atsimo i Nazubi ka rehefa te hody hoy ny mpikarakara dia mila manangona vola ataony sarandalana makany Japon. Il lui fallut presque 4 mois pour réunir la somme nécessaire pour pouvoir rentrer au Japon. Raha totaliana araka izany dia nihidy anaty efitra iray nandritra ny 9 volana i Nazubi vao afaka niverina tamin'ny fiainany andavanandro. Tena ohatrany tsy tena azoko tsara le fizotran'le télé-réalité eny mazava ihany aloha ny fanazavahan'ny Sonia teo fa soa ihany aloha fa nanampy le soratra mazavazava kely idirantsika avy hatrany ao anatin'ny oyana. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires.
andro natokana ho an'ny fitaovam-pitateram-bahoaka ny androandro 10 septambra niankina tamin'izay indrindra ny oyanao natao satria nampanaovina irony antsoina hoe receveur irony ny olona sendra ny mpanao gazetany Jumina ndao arahana ny nataon'izy ireo. Raha za zany zao ny receveur dia ozy aho hoe via ty nareo mandrosa ty anosika napisa pitatafika e anosika napisa pitatafika e tongava daholo e vy miakara fa tonga vetivetikitsika e sady mbola misy lalana ao mbo ome lalana kely ao raha matoty mbo ome lalana kely ao mba hikarany Akoron-drano Akazomanga Anus Beo. Akoron-drano Akazomanga Anus Beo. miantroantro aloha mety hoe iantroantro ihany fa tsy dia miza tena be loatra koa satria le tomobile efa misy an'le tableau efa misy tableau aloha hoe Analakely Andorany Fotsy ohatr' zao dia tsy dia miza batana fa miantro zany ianao mila miantro e anosikina apy Analakely anosikina apy zany zo 133 zany ohatra Abal di posta crowd na salama ndo gevura ka futsa tamnene. Sanwe. Simaya za, tena Simaya. Odia. Vujatuv mamasina no 67. Tim mande. Anuska napsa Analakely. Ndavamamba Analakely mamasina. Isotra ndavamamba Analakely mamasina. Talala pasika ranona ohatra zay aty mamasina 67 ohatra hoe to Akatso zao dia ho any mamasina dia hoe zay Ambojatova anosika Akatso e Ambojatova anosika Akatso apasapito mahazo ambato maro e Ambojatova anosika Analakely Ay aty lala aty Ambojatova aty Andravoangy Andravoangy akady fotsy atameny angekanga nareo zay andeha aty raha yakatra e Ambojatova nosy mamasina Analakely sy kamo Ambota nosy raha receveur efa zato fore ao milay tsara mahafinaritra tena ohatrany mba tiako iny zavatra nataonareo iny fa zavatra izy iny moa tena misy misangojo le olona zany ary tena betsabetsaka miverimberina eo anosika napisa le izy tsy fantatry inona anosika napisa zany moa zany aolona avaizana miteny zany fa aloha tonga dia hoentiko aloha fimenomena noentin'ny olona zay tadidiko le izy eto menomenina ny olona eo amin'le 133 143 le eo Analakely tsara lalàna eo fa tsy tonga eo ny taxi be manomboka amin'ny 4 ora sasany ariva ary miodina miodina any aloha any tsy tonga eo akoriny izy ary be dia be ny toerana misy an'izany amin'ny primus eto Antananarivo eto ny primus moa dia le iaingan'le bus na ny terminus moa zany mitovy ihany ny terminus sy ny perminus sy ny terminus sy ny primus satria ny ray iaingana ny ray afarana fa dia tsy tonga eo zareo fa dia miaotra any an-dalana any ka ho anay eto zao misy hoe anosy kinapisa apitatafika mba possible ve zany anosy kinapisa apitatafika zany anosy kinapisa apitatafika zavatra atao samy hafa mihitsy ny anankiray teo koa izy Ambojatova anosy Akatso Ambojatova anosy Akatso lasa makary kanefa ny anay tamina andeha tamin'ny taloha dia zay nataonay hira mihitsy Andavamamba Ampefiloha anosy Ambojatova aveo makany Akatso hainao zany aveo makany hira mihitsy zany nataonay hira zany tamin'izany tsisy receveur ny tena zany Ndavamamba Ampefiloha anosy Ambojatova aveo makany Akatso Ndavamamba Ampefiloha anosy aveo makany Akatso Ndavamamba tadinao zany izy zany hira nisy Ndavamamba Ampefiloha anosy Ambojatova aveo makany Akatso Ndavamamba Ampefiloha anosy Ambojatova aveo makany Akatso voabaraka mambatra izy zany zao Marius Fontaine feno ampy raha mahatadidina aloha tamin'ny andro 119 zany tamin'izany mbola tsy 100 mbola 19 maingy aveo amin'ny 67 mandalo any Ndavamamba Ampefiloha anosy Ambojatova aveo makany Akatso papandray zany ny receveur en 119 tamin'ny hirahira iny idiretsika amin'ny pejiny
efa nitanterina teto amintsika ny trail de l'île rouge izay niditra tamin'ny andiany fahatelo tamin'ity any amin'iny faritra amin'ny andrefana iny any faritra moromanitsy manodidiny no andehan'izy ireo amin'izao manana solotenany ny Drumine miantavola sy ny ekipany no mitaritra ho antsika indray nanahoana ny fizotry ny tao anatin'izay andro vitsivitsy zay. Ny alahady 20 septambra tamin'ny 7 ora sasany maraina no nanainga tetỳ amin'ny hôtel Grégoire Bessarety ireo ekipa mpandray anjara amin'ny trail de l'île rouge andiany fahatelo anjoyan'ny Betafo. Ny trail de l'île rouge izay karakarain'ny Africa Trek and Run sy ny Mahay Expedition. Mpifaninana vahiny miisa 30 no mandray anjara amin'ity trail ity, manambatra ny fizahantany sy ny fanatanjahantena. Teto Betafo no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana tamin'ny mozika malagasy avy eto an-toerana. Ny alatsinainy tamin'ny 7 ora maraina no nanomboka ny dingana voalohany. 7.4 kilometatra ny alaveran'ny lalana, misy ny fiakarana tendrombohitra manodidina ny Betafo. Mizara roa ny mpandray anjara, misy ny mpandeha tongotra tsotra ary ny mpiazakazaka izay tena ao anatin'ny fifaninanana. Ankoatr'ireo vahiny dia misy malagasy 4 nandray anjara tamin'ity dingana voalohany ity. Nafinaritra ary tena nahalianandreo vahiny nahita ny hatsaran'ny tanàna sy ny tsikitsiky ny mponina manodidina sady tsena raha teo koa ny andro tamin'ity fotoana ity. Ça s'est très bien passé parce que c'est vraiment magnifique. On ne fait même pas attention à la course tellement qu'on regarde le paysage est magnifique. Les gens sont très souriants, tout le monde dit bonjour. C'est un vrai plaisir de courir à Madagascar dans ces montagnes. C'était un vrai plaisir. Voilà. Cette première étape s'est super bien passée. C'était génial de pouvoir courir dans les rizières, dans les montagnes, dans les villages. Moi j'ai vraiment été surprise du monde qu'il y avait partout. Malagasy no voalohany tamin'ity andiany voalohany ity. Mbola sy zatra ny lalana satria mbola izay vao nandeha ny lalana fa efa fahazarana zany le izy dia ohatra metimety fogna ny herinao zany tonga dia fahazaratra isan'andro dia manao trailement foana. Dingana voalohany izay vita fa mbola izy dingana 10 hafa atrihan'ny mpifaninana. Tany Betafo izy iny zany ho an'izay taraikiraiky teo tamin'ny fanazavana teo étape voalohany Antsirabe Betafo ary eo tsy nazava loatra tamiko hoe 4 kilometatra zany satria 20 kilometatra Antsirabe Betafo ka le 20 kilometatra ve niazakazahana sa misy manitsika manitsy anaty satria ny tanjona moa zany eo amin'ny faninanana eo koa fizahantany sy fampikasoana amin'ireo mponina amin'ny tanàna izay lalovana. Fa enjana ny miazakazaka 20 kilometatra enjana zany raha andeha ianao izahantany no eny. Mbola isan'ny dingany amin'iny koa ny fiakarana ny tendrombohitra ny ringitra sy ny fidinana izay vitaina mitoya ho hitantsika ny tatitry ny vaovao hoentiny miantavola amin'ny manaraka toizantsika amin'ny vaovaon'ny rugby satria ny farinandro tao ny tanterahana ny dingan'ny ampahavalon-dalana ho an'ny fiadiana ny amboaran'ny ligina Nalamanga fifananana izay ny firoan'ny ligina Nalamanga moa izy ity satria tsy ao anatin'ny fandaram-potoana ho famenoana ny banga eo amin'ireo mpilalao sy ny ekipa amin'ity taranja rugby ity. Lalao roa tena goavana tamin'ireo dingany ampahefadalana ho an'ity fiadiana amboaran'ny ligina Nalamanga taranja rugby ity ireto ny zotra teny amikanja Maki omaly ireto. Adiny samy ekipa nakaritiera teo. Nanokatra izany ny fionan'ny TFM Ankasina tamin'ny TFA Anatiazo.
mazava ho azy fa tsy ny fampitsitsy ny pilokely sy ny 15 flèche teto saika tsara baolina avokoa ny tokony TFA tamin'ireo isa 6 azony raha baolina nentintanana tsy voatsara kosa ny any TFMA niezaka n'indro ihany ny ekipa ny faneva Raolidina teto saingy tara loatra izany ka tavoako mpandresy anisa 7-5 ny TFA anaty azo teo reo dia nifampitady hatrany ampiandohan'ny lalao ny FTM Manjakaray sy ny Tam Manosy be efa tany fizaram-potoana faharoa nefa voatafoko mpandresy mazava 4-20 no 4-10 ny FTM isa nanamarika ity lalao ity ihany koa ny nintsana ny IRC sy ny 3FB ny IRC na iliky ny 15 family tamin'isa 1-20 ary ny 3FB kosa laviny Kosfa tamin'ny Mokafoy 4-20 no 2-20 ankoatra dia laviny US ankady fosy tamin'isa 7-20 no 2-20 ny UIRC na intsa ny US Coupe tamin'isa 2-20 no 2-20 ny Stade Olympique de Lemirne naondriky ny savonnerie tropicale amin'ny lalao tamin'isa 7-20 no 6 ny GSTA Ambondrona ary tavoaka mazava tamin'isa 3-20 no 7 nanoloana ny VTM Antsalovana ny UAS Cheminot ny farinandro avy zao moa dia ho tanterana sady ny lalao am-pefadalana amin'ny fiadinany amboaran'ny Ligue Nalamanga iny fa vaovao taranja rugby ihany dia fantatra izao fa anangaram-pitso tolakandro ny makia A7 zany hoe ilalao bola lavalava laovin'olona 7 hiatrika ny fidina tompon-dakany Afrika atao any Kenya ka ao amin'ny vondrona C no isantsika hiaraka amin'ny Maroc, Zambie, Madagascar isan'izany koa Kenya, Sénégal, Nigeria vondrona A, vondrona B Zimbabwe, Maurice, Uganda ary ny vondrona D dia Tunisie, Botswana, Namibie rehetrareo zany niady ny tompon-dakany Afrika amin'ity lalao bola lavalava ho an'olona 7 ity dia ho jerentsika farany ary ny makasika ny toetry ny andro rahampitso na eo ary ny aloka teraky ny rahona sy ny mamifiry ny takariva sy ny maraina ho an'ny faritra eto afovoantany rehefa ny eto Antananarivo renivohitra sy manodidina dia efa mihamafana kosa ny andro indrindra fa ny atoandro ny maripana hitantsika dia efa niakatra 3 degré Celsius mihoatra ny omaly ny atsika aloha izany hoe ny maripana ambany indrindra ro Antananarivo ny any Fianarantsoa, Toliary, Antsirabe, Mahajanga dia balika ny masoandro isy orana madinika kosa ifandimy amin'ny rahona ny any Antsiranana sy Toamasina ny fahitako an'iriny météo iny dia ohatra nefa ny teny matsy météo ile hatsika mahazo atsika zao satria nangatsika nanomboka fa maly nanomboka maly ihany koa nangatsika ihany koa mbola haritraritra 3 andro 4 andro 3 andro eo izy io ka tsy fantatro hoe hatramin'ny roviana zay zavatra zay ary eo indrindra ny tiako tenenina alohan'ny faranany fantarantsika miaratsiny fa tena mety aka 2 minitra na 2 minitra eo angamba iresako alizy dia ny famporisihana atsika sy ny fanentanana atsika tenenina hoe mba fantaro rey Madagasikara re olona fantaro tsara ireo anarana tanana rehetrarehetra mipetaka eo amin'ny météo io aiza ao anatin'ny sarintanitsika io no misy an'Antananarivo aiza no misy an'Antsiranana aiza no misy an'ny Fort-dauphin ny Tolagnaro aiza no misy an'ny Toliara aiza no misy an'ireo anara-tanana rehetrarehetra reo ny tiako marina masy dia ity mifandraika ihany amin'le resaka hoe projet remote io le izy satria toerana anankiroa no anaovana an'ilay vinavinanasa ilay tetikasa zany dia eo ny faritra andrefana Antananarivo faritra Bongolava zany eo ny faritra andrefana Moronmania dia any amin'ny district any Ambatofinandrahana zany tokony ho ao an-tsainy tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta hoe toerana roa tsy mitovy ena ireo ka raha ohatra ka mety ny projet any amin'ny faritra Bongolava tsy voatery hety izy io ao amin'ny faritra Ambatofinandrahana ao ny antony tsy mitovy aloha voalohany indrindra ny toetrandro amin'ireo toerana anankiroa ireo na dia samy moyenne ouest azy satria mandomando kokoa betsabetsaka kokoa ny rotsakorana ao amin'ny faritra Tsoromandidy raha mitaha amin'ny rotsakorana misy ato amin'ny faritry Ambatofinandrahana faro tsy mitovy noho izany ny sol na ny tany amin'ireo toerana anankiroa ireo mahavokatra kokoa ato amin'ny faritra Bongolava raha mitaha amin'ny faritry moyenne ouest ny Moronmania na Ambatofinandrahana zany fahatelo ary tiany tena goavana tsy mitovy ny fandriampahalemana amin'ireo toerana anankiroa ireo na dia misy dahalo aza ny faritry Bongolava sarotsarotra kokoa ny fandriampahalemana ato amin'ny faritry andrefany Ambatofinandrahana ny tiako tenenina dia
tokony ho samy hafa ny fandehan'ny fandalinana na ny étude izay atao amin'ny fampandrosoana andreo faritra anakiroa ireo tokony mba efafantatry ny ao anivon'ny ministera angamba izay fa tsy tonga dia atao dika mitovy fotsiny hoe ny aviato amin'ity toerany ity andao afindratsika ry amin'ry toerany ry tsy mitovy ireo tompo dia ny ho atsipiriany daholo zany zavatra voalaza rehetrarehetra zany fa ny olona ihany koa dia tsy mitovy satria hafa ny mponina efa mipetraka tao amin'ny fatobongolava io hafa ny mponina sy ny mokondohany sy ny tantarany efa mipetraka tao amin'ny faritra andrefany amorony mania io atsipy ny teny any am-pony zay mahalala talohan'izay moa efa natsipy ny tady any atandroky ny omba misaotra tompoko veloma tompoko miraro soa atsika rehetra raha mbitso amin'ny fitoroa sasany arivandray fotoanantsika miaraka amin'ny légité veloma tompoko ianao no misafidy miarahaba tompoko ndandray ary tsika ilalao androany amin'ny matcha anankitelo matcha ilalaovantsika voalohany dia any France ao anatin'ny Ligue 1 lalao ifandonan'ny Lyon sy Montpellier mazava ho azy amin'ity lalao voalohany ity Lyon nalaiko tany amin'ny tany Montpellier izy efa naresy amin'ny Montpellier 2-0 maika fa any amin'ny tany Lyon nalaiko Paris Sport ianao no misafidy lalao antsika faharoandray arany any Allemagne ao anatin'ny Bundesliga Bayern de Munich ifandony amin'ny Hertha Berlin afaka ny lalao antsika eto tsy ohatran'ny mahazatra fanao antsika hatr'izay fa jerentsika indray hoe samy mahafady baolina ve izy anankiroa reto eny sady tsy raha eny no nalainao ohatran'ny anahy satria ny anahy eny dia 2,50 ny kotiny raha tsy koa dia 1,50 ny kotiny fa samy mahay hoa izy roa ireo efa nanafatra anao azay Paris Sport ianao no misafidy dia ny lalao antsika farany any Espagne ao anatin'ny La Liga ifandona indray eto i Real de Madrid sy Villarreal afaka kely koa ny lalao ataontsika eto correct score zany hoe araky ny eritreritrao mety ho firy ny baolina maty eo raha ny anahy aloha dia 5 sy ray ny baolina maty eo 10 any Real de Madrid ray any Villarreal raha samy marina daholo ireo vinavinako ireo dia io tafakatra ambony be ny kotiny dia mbola lolofoko amin'ny vola 10,000 ariary koa io zany hoe ray alina ariary dia io zany ny vola azoko tena tafakatra be da be tokoa ny anao ihany koa alefaso ny safidinao milalao mba arak'izay fantatra hoe mety aminao na be da be na 500 ariary fotsiny mety avokoa alefaso ny safidinao manatona mivantana toeram-pivarotana Paris Sport na koa atsy izahay amin'ireo laharatarby ireo fa fonina foana izahay mandray anareo na aiza na miantso na mivantana izay indray ary ny androany manome fotoana ho anareo raha pitsondray veloma tompoko Paris Sport ianao no misafidy Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Beautiful Coiffure Esthétique Amboujara sera ravi de vous accueillir et de sublimer votre beauté.
Shell Super Extra miaraka aminao atao amin'ny Le JT. Shell Super Extra lay solika mitondranao lavitra kokoa. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Le JT. Le centre commercial Saint-Bach en Boucharab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Suivez le JT avec le nouveau format push de Tampico. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous propose 2 volets de formation, la formation professionnelle qualifiante, la formation universitaire. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous en présente